Ny fa 4 sy ny 5 ny volana Martsa no mifanandrify amin'ny taom-baovao malagasy 2020. Izany hoe mifanandrify amin'ny tsinam-bolana alahady araka ny nambarany teo anivon'ny fikambanana fitoasina sy ny foibe nasionaly ny trano koltoraly malagasy. Malagasy manaja fomba asina ho an'ny rehetra. Io ny lohahevitra ho banjinina amin'ny ity taona ity. Fototra iorenan'ny firenena iray ny kolotsainy sy ny fomba mampanaony. Isan'ireo firenena manan'ny azy Madagasikara, isan'izany ny taom-baovao malagasy. Efa maro ny malagasy no manao ny fankalazana ankehitriny. Nilazany teo anivon'ny fikambanana fitoasina sy ny foibe nasionaly ny trano koltoraly malagasy fa hanao izay tratrany amin'ny fampitana ny mahazava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny malagasy rehetra. Ho an'ity taona ity, noho ny fandalova ny valanaretina koronavirus, samy mankalaza izany any an-trano ny tsirairay avy. Omaly ivina no nisy ny afo tsy maty, fotoana mafana sy hanesorana ny ratsy rehetra, ahafana miditra amin'ny taona vaovao. Na eo aza nefa ny toe-java-misy iainan'ny firenena amin'izao fotoana ny taom-baovao izao, tsy miova ny filamatra. Ny taom-baovao malagasy dia fetin'ny malagasy rehetra, tsy hanavahana fiaviana ary tsy hanavahana finoana.